tezitra ny entona. Inona no mahatonga zany ataoko HVMN koa? Fito février androany fantatritsika izany daty izany dia fahatsiarovana an'izany satria betsaka ireo malagasy namono ainy narahatra teo noho ny ataoko hoe hevitra tsy mitovy na ny tsy fankazahoana tamin'izany. Tsy azo adinoina zany, tsy azo fafany tamin'ny tantarany ny firenentsika dia zany no nandrahan'ny filoham-pirenena. Hitanareo fa misy amin'ny ambaramin'aloha ny anaran'ny filoham-pirenena ny voninkazo naterina teo sy ny antoko HVM izay niforona koa taorian'izany ny fitrangan-javatra nampalahelo. Iraritsika menakavy dia tsy ny anaovana ady resaka be dia be raha izay manokana amin'ny 7 févroary fa fanajana manokana, fahatsiarovana manokana andreo izay namono tamin'izany. Tsy ametraka fanontaniana intsony iza naninona fa maninona no tonga tamin'izany fa ny faniriana dia tsy hisy izany olona maty na maratra izany ny hevitra tsy mitovy. Izay ihany ny nitoko HVM.